radio antsiva ho anao amin'ny herinandro ity tantara mitohy nampitondraina ny lohateny hoe fitiavana mirosin-drà fitiavana mirosin-drà andrenesanao ny nanja mandresy Priskara Toljanahary Ferdinand Rasolaromanana Radimieliteretreny Maoly Arzofans Bertrand Ratouf ary Narindra Ratrema nanoratra ny tantara nanja mandresy arahanao anio ny fizarana voalohany. Madame Rindra tena nahafokatra be mihitsy any ianareo izany tamin'ity taona ity. isaorina re Andriamanitra fa izy nahatonga izao vokatra tsara izao fa ono andeha ho aizy tianao nytomekany tsara be ohatr' izao. Izany hoe misy fivoriam-pokotany izay dia mba hamonjy kely an'izay aloha. Fivoriam-pokotany? Tsy azoko. Toa tsy misy filazana akory anie izany. Anka le izy anie zavatra zareo ambony ao mampivory tompona andraikitra eto amin'ny fokotany fa tsy hoe ny olona rehetra ohatry ny mahazatra. Azafady hoe Ranjato, tsy hoe sanatria miditra amin'ilay fivoriana fa mba mahatatra anay ihany izany fivoriana manginginy izany Na za kosa tsy mahalala an'izany, any vao fantatra izay vaovao lazainy eo. Zany ve tsy misy zavatra ambadika indray aminao Tsy mbola misy mahay an'izay any aloha hatrito rehefa any ve tsy ho fantatra ihany ny tena marina. Indray ariko dia mba ilaza vaovao ary rehefa avany ianao Eny re, ono sao dia mba misy kafe tavela aloha ao aminareo ao misy mihitsy aho ka vao avy ninona mangazy teo mihitsy izay dia sotro kafe kely andrina azy. Ndrasy vetivety ary aloha Diary Diary Ahoana to? Ito ndray kafe aty aloha dia asiron'olo Eny to? Fa ono tokoa efa ray volana izay mpianatra ny mianatra nefa dia zanakao to mbola tsy mieritreritra ny andeha akory sa tsy mety andra tsony re izy sa hirana mihitsy ato ny saiko tsy hoe tsy fisiana rabola fa tena dio fotsiny izao hoe tsy hianatra dia tsy hianatra tsy haiko hoe inona ary mieritreretina ka tsy ho raharany ianao izy io moa tsy voenina 12 taona. Ve Dadatorany-Jato manao ahoana dato? Salama tsara kia. Ty ary aloha ny kafe. Tandremo fa mamay be Misaotra betsaka kia. Ary tena manitra anie izany kafe anareo izany. Ka reny ny kafe zanatany aminy re sady tsara no mahery no matsiro Arona aloha mba afaka miresaka kely fa isika sy diary vetivety. Nefa raha tara amin'ny famonjena fotoana eo ianao dia ahoana? Mandra-pahalana an'ity kafe fotsiny ihany ange. Eto raha ny resaka ao Inona moa izany no mahatonga anao tsy hianatra tsony tahaka an'izao Sa ve mbola andeha ihany fa miandry kely aloha? Sa ny fianarana izany aloha ry Dadato dia tena tsisy kilezany tsony mihitsy Ahoana? Inona koa ny dikan'izany hoe tsy misy clé zany? Io indray nareo sy ny fiteninareo tanora ankehitriny Fiteny nouveauté izany tsy misy hevitra tsony ny dikan'izany. Diary Finona moa ny tena mahatonga anao tsy hianatra tsony Ianao mantsy to mbo mpianatra mahay ihany Tsy mifantoka amin'izany tsony mihitsy ireny saiko aleo manao zavatra no manako no avy aty ambanivohitra fa sady mahakamo akoa ny ery Dadato dia izao Firifiry moa ny tovovavy tahaka any mahavita fianarana tany Andrenivohitra tany ho very maina fotsiny. Tsy hita izay asa atao, tsy hita izay zavatra mitsangana, nefa dia 3 taona raha farakely indrindra no mianatra tany. Dia izany ve ny jerenao fa nga tsy mba afaka maka lesona amin'izany ianao vitanao ny manarina an'ireo zavatra tsy mety ireo Tsy misy hevitra tsony izany efa misy programa hijanonako ety rehefa aza mandresa lahatra any amin'ny zavatra tsy ataoko eo ianao Aleo izany aloha hamonjy fivoriana fa tiany kopy Eny ary dia misaotra betsaka amin'ilay kafe fa tsara. Masoava Lasa aloha fa mazotoana ireo mianaka Veloma daholo. Veloma ary Eny ary re Ranjato dia mandalova rehefa avy any milaza vaovao Ety any ange ny lalako rehefa miverina Ono ary Diary sao dia mba tokony hiverina hianatra ihany aloha ianao ty aza manimba programa omorina eny tongotra ambean-dakana ny anaka tsy mipody koa ny any ary Diary ny anenina ny tsy laitrako tsy misy manenina izany re eo tena nahelina ny iny tany izany Eny tokoa tena fiarany
Ka manahoana daholo nareo atirina eny a? Salama tsara re izay anaka. Manahoana El? Salama tsara kia. Ary lasa nahazo aina be ne izany zoabaviko izany e. Nefa vao firy taona moa tsy 19 sa? Mahery misakafo be ane izy io e. Sady tsy be eritreritra mihitsy dia izay no mangeza azy be ohatr'izao. Hitako ako. Fa mandroso aloha hatrano e. Ndao tokoa ary. Kinona ary sady vaovao e. Toa tonga salasalan'andro izany. Sady tsy mba mampiomana akory. Ka le tsy hanahirana anareo mihitsy anie no atao e. Sady tsy efa fotoana famoriam-bokatra moa izao roneny sa? Ie, fa vinanty kosa ve moa dia hanahirana e. Neniko. Fa zao e. Tafiditra ny asa tamin'ny herinandro aho fifaliana dia izay nantondihako aty e. Zany ve? Tsara kosa izanko. Arabaina aloha fa tafita izany ny sambo e. Misaotra roneny e. Kinona amin'izay ary moa ilay olana e. Tia aloha ny kafe au lait sady any aminareo malefaka be ny kafe. Ary tia mihitsy kay ilay talentandry a. Misaotra betsaka e. Inona moa no tena tianao tongavana amin'izany ary e. Izany hoe izao roneny e. Ie, Hitady ankizy eo an-trano re izay. Na hiangavy ny diara aloha amin'izy tsy mianatra io mandrapahita ny ankizy tena azo antoka hiasa ao an-trano. Izany hoe hanampy anay izy mandrapaha e. Amin'izay mantsy mba tsy sahirana izay. Dia rehefa mahita ankizy amin'izay izay roa dia miverina aty amin'iny ihany diary. Tsy hoe hipetraka fotsiny ihany akory izy fa mba omena. tena azo antoka tsara. Izany a? Ie, Sambatra be indry izy izany.
Zay ary nanao madamo Sifaliana tongavany mitrafika soitovy anao tamin'ny fanananao mitara keltavena taty aminay mba ahafarina sy hoe mandositra mivelany sa eto Madagasikara ihany raha entina hoe fa aiza ho aiza fomba tena mitrafika an'izay zavatra izay velona amin'izay nefa aloha fa mihevitra mitsikako izany ray izany mihitsy izy rehefa iny ianao ay izy amono alalana izay mahaidiny ihany misy ohatra hoe ry zanakao rindry izy hitako hoe nanahaka andray misy tokoa aloha toetr'izy ireo miray foana no ty sarady izay any fa tsy mila tina mahazatra mihitsy io aloha fa ilay fotoana io mba tsy nafotoana tena mahafinatsy ary ino a maninona mba tonita fanazy ino fanananay rehetra ka satria moa mba omena azy ireo vavy sy ny tarana indria moramora kely ary zany maninona raha mba tonita dinadinadivavana amin'izany adino azy fanananay rehetra ka satria moa mba omena azy ireo vavy sy ny tarana indria moramora kely ary zany filasana azy dinana nakana koa aloha na izany mba ndraty tena ndray aloha misotra sahady na mety faranyasy iny ary nanao alo fa manao masaboka mahafinaritra aloha izy fa mba zavatra manaraka
izany raha mitandrina aina fa fomba mitombolonolona naka hoe manompokodina mipiasa ho aminy. aza matahotra amin'izany ria mianatry miasa oarana Fa natao nisy nanirahanao azy anga? ie nasaiko nanatitra vidinjira izy rea aza manary ianao fa efa niantso ateo izy fa milahatra be hono ihany dia taraiky izy Ay ve izy nke mbola tsy dia zatra loatra ty andreny vohatra ty efa tadidiny daholo ireny lalana efa intelo nanao vakansa tato amintsika ane izy saingy izao izy lehibe izao vao nandeha reriko ka nanao ahoana fa vao tany amin'iny tany efa nahitaka izy ve hono izy? Izay tokoa efa niantso telefona tamin'ny dadatonjato izy fa hoe ny zanaka Ravao no avy aty fa mbola mamita-kezakely fotsiny. Fantatrao ve zany olona zany aloha Fantatro tsara mihitsy ka sady raha ny zanaka Ravao dia tena azo antoka mihitsy tsy mba mandeha koa ireny raha tsy olona fantapototra tsara ko efa lehibe ve izy zany sa ahoana mitovy amiko izao mihitsy ireny vatany zany ie sady mba nahita fianarana dia mora atoro tsara tarehy kely izay izy nefa tena mahatandro tena mihitsy ka tsy tokony mbola andeha hotiny zany diary efa niresaka re izay roa efa milamina ny amin'izany mety herinandro ihany ane dia vitsy izany eny re fa atoroy tsara izy dia ampitandreny fa tsy misangany fa kapanaty andreny vohatra ty miaraka mitaiza azy re sika sady raha ny zanaka Ravao ane anisan'ny fianakaviany dadatonjato ihany izy fa somary lavidavitra kely nefa dia mifankatia tsara zareo azo atao tsara ny tsy mandray azo tony mpiasa fa raisintsika ho tony fianakaviana mihitsy izy amin'izay koa re dia tsy mba misy elanelana marina tokoa aloha zany tena mety izay hevitrao izay tena taraiky be marina vao vita ny fandoavana jiro taty ndraso hoe ohatran'ny misy zavatra dimika izany oay aiza moa ny fakotira teo no nataoko loza marina tsy hitako tampoka teo saika loza marina so fa nandeha miady n'ity fiara katikatatra ity saika maty Mademoiselle, tsy naninona ve ianao teo? tena azafady re tompoko fa zany diso hoe variana be ny sava-paosy fa avy nandoa jiro taty dia tsy hitako ny fakotira Ka tsy ho nasisika ao amperatra amin'ny tananao ve le izy oay tena afabaraka marina raha ty tsy fahazarany ity Miakara aloha dia andao ateriko modindry tsy manina tompo fa handray taksi be etsy mbola etsena mantsy Anka lalako ihany iny dia aza matahotra ianao fa tsy hanao nininanao zany oka re zao tompoko ka mbola tsy tony tsara ny ianao dia mety ho araroto ny mpangaro paosy jereo fa ny paosinao misy ny volanao iantsenana aza misokatra dao mihitsy dia any antsena ianao no mijanony eny ary misaotra betsaka anao meloha azafady hoe fa tamin'ny firindriny nanomboka ny lahatra nandoa jiro teo oay efa tamin'ny fito maraina tompoko zao nefa efa miray ora tolakandro marina tokoa izany zao hoe aza be eritreritra amin'izay lazaiko ndry fa zaho andao hiaraka hisakafo ato amin'ity restaurant ity aloha sika zay ianao vao mandeha miantsena azafady tompoko tena tsy mety tompoko fa avelao amin'izao ka zany etsinao aza lavina rehefa mba fanapiko anao zany amin'izay ne mba milamitsaina tsara ianao moa dia zany hoe aza lazainy amin'ny ao an-tranonao zao fa sao dehibe dia ianao ka mampalahelo indray ary tompoko ndao ary atsika no sakafo oay to olona mihaja be daholo no misakafo ato izany mety lafo be zany ny sakafo ato ka tsy lafo zany 4 ariary fotsiny ny pilaray miaraka amin'ny jus sy ny desera ary ny crédité ohatrinona marina hoe tompoko 4 ariary ho amin'ny pilaray tena sakafoko ao anatin'ny herinandro ne izany nefa ndray mihinana fotsiny ato dia siketsenao zany zao pilaroa efa tralina ariary be zao aleo otika ndao rehefa zany mandony voly aza misalasala ianao ndao sady mahamenatr'olona fa aza mihemitremitra ohatrin'io ndao aryko ary tsara be zany ranomanitra ny tiramisety izany malefa defaka nefa mahafinaritra be
aleo mihitsy aloha mitsotsotra kely eto ambony seza eto fa tena vizaka mihitsy ahy zany. Tsy niatsika teo ambony seza mihitsy ny tapany maraina. Ay, mandreraka ihany kay rehefa mipetraka maharitrako. Vendry ato e, fa ngatsy ny asa. Vita tamin'ny maraina kiny ny asako tany dia tsy miverina andro any hariva. Za raha teo koa ny vizaka be. Zany ve? Ka aleo andry anaovako lasopy aloha e. Tonga dia miomana koa fa hanao rano entandrimana lavizanana. Oay, misaotra kia. Tonga dia ataovy lasopy roa aky dia miaraka mihinana antsika sindria. Tena midy be kiny vavongo ka. Za koa reraka lahatra nandoa jiro tary. Aleo kia dia vitambatra rivany na. Eny are. Fa na izany ara jus glacé sotroina aloha e. Izay angamba mety amindry. Ie, izay mihitsy izao no tiako. Lasa aloha fa maka iny e. Mazotoa kindria. Misaotra. Za koa ve dia ilaza aminao hoe ny sakafo tany amin'ny restaurant. Ngamba dia asy izay anjoa ato. Tonga dia mody an'io dia an'io ihany. Fa hafa ihany aloha ilay sakafo nohanay iny a. Mampiste hihinana ny sakafo ato an-trano raha ohatran'ireny. Mety mbola hisy fandroana ve iny? Odry, za koa ohatran'ny mitapy. Iny ara olona tsy fantatra akory. Fizy aloha mody jerena fa efa olon-dehibe nefa manao endrika tanora izany e. Ohatray, fihinana kwarta manjoa. Lasa saina amin'ny zavatra tsy misy dika nefa vao saison. Aleo anao lasopy ndrasokiny fa tsy manonofy atoandro eto fotsiny. Fa raha izao aloha ny fiainana aty, tao tsy te hody izany aho. Aleoko manao zavatra aty dia manao vakansa fotsiny atao any an-tanàna any. Nefa inona? Aty ihany ve nefa nipetraka amin'izany? Dia asa aloha fa mandeha miadana eo ihany ny fandaminana an'izany e. Fangamo lasa nanao ranomanitra indray ary diary. Totra misy fofona ranomanitra mpanan-karena izany ange miraikitra aminy. Sa tamin'izy mifanerasera tamin'ny olona tany? Izy anefa tena tsy manao an'ireny mihitsy. Tia ny ery nefa ny olona manao ranomanitra fa izy tsy tia mihosotra. Izany koa tia manaratsy ny eritreritra eto fotsiny. Nanao ahoana ary izay ny fihavanandry fifaliana sy diary ihany? Mba nahay fanaraka ve sa ohatran'ireny taty ambanivohitra taloha ireny ihany e? Izy roa mantsy tena fiadiana mihitsy. Ary ndeha aiza kotin-jato ny toa mihaingo be takizao? Sa avy namonjy lanonana? Odry, fa nga ianao zao vao nahitananao kaostara e. Sa heverinao fa malabary foana ny fitafy? Tena gaga aminao ako. Ay ve, misy fa za ho avy izay ho tamin'ilay fivoriana natao farany iny dia hanatrika ny fahatongavan'ny zareo ahy e. Ay, mba hafa kely indray izy izany ko. Fa hono ahy e. Fa angambany nandraikitra be amin'izany moa ianao sa... Tsy maintsy manao metimety fa kasary satria izay ny fepetra voalohany. Mba mpandrosany ity fahatra ity re. Aleo araraotina fa anjara isika eto amin'ny fokotany mantsy mifandraisana an'ireo vahiny ireo. Ka tsy misy ambadika politika ve izany fidinan'ny zareo aty izany aloha e? Hatreto aloha tsy misy e. Tsy isika irery ny andehanan'ny zareo fa maromaro ny fokotany efa nisitraka amin'ny famatsiana avy aminy e. Ka mailomailana raha izany e. Sao dia vahiny nitetika ny trandraka ny arena eto amintsika fotsiny izany ko. Enao koa ity dia mahatsikaiky ka mba hafantatrao moa. Vato karangana nge misy eto amintsika fa tsy misy vato soa izany eto e. Zany ve? Vato karangana ahoana koa? Tsy misy an'izany re aty e. Vahono aho. Ndeha hiakatra rapitso hikarakaran'ireo dosia andraisan'ireo fanampian'ireo ka raha misy afatra any amin'ny ankizy dia ampitondray fa any ny vantana sady any koa natory. Oay, misaotra anao raha izany ka. Sady tena nanafatra nykotrana mihitsy ry diary. Zatra ny sakafo taty dia malemilemy mihitsy tratra ny sakafo tany an-drenivohitra. Aleo fa hanomana dia mandala aty izany ianao rehefa handeko. Sa handeha moto ianao? Handeha moto mihitsy aho fa tsy laitrako ny embouteillage any an-drenivohitra any ka. Mety be izany ka. Hitady ronono maraina dia mba hoentinao ihany koa. Eny ary, izay aloha fa maimaika amin'ny fito maraina eo aho maka netonao eo. Dia tandriny soa dia tonga eo vanomana an'ilay izy ianao a. Eny re, dia misaotra mialoha. Ndao ary, mandram-piona. Mandram-piona re. Mahafinaritra be izany mahita olona avy any an-tanàna izany a. Ndry koa resy. Ary lasa nahazo aina be ny izy izany.
sa miatana be? Saika tsy zatrako, efa tsy androko ery izay hinanana saonjo sy ronono. Fa hono ahy Ahoana izay? firy moa izy mivadiny miravy. Angatsy amin'ny enina hariva foana ireny vao tonga e. Izany hoe misy fiara moa entiny dia tsy taitra ry zareo. Raha izany ny taksi be dia azo safotsiny. Ka manao ahoana ny fifandraisanareo ato aloha e? Nareo miravavy mantsy fa ino to vedina be izany? Efa matotra be rery dadatoa, efa tsy zaza tsony e. Ay, fa hono ahy. Fa ahoana ny ray moa ianao no lasa manao sorta fohy kely ohatran'io ato an-trano. Ka mafana be ny andro dadatoa e. Sa inona no tianao atongadana? To tsy dia fanaonao ane izao e. Aiza kosa ry dadatoa dia hitovy any ambanivohitra. Tsy hoe manaratsy ny fomba fitafinao ary diary fa misy zavatra mba tiako ho fantatro kely aloha a. Mikasika ny inona aloha izay e. Mbola tsy niala amin'ny t-shirt anaovako ity ve? Mbola eo foana aloha sika hatreto e. Zao ry diary. Tokony mba isaina ihany ianao amin'izao fa tsy ianareo miravavy rery ihany anie no anto fa misy n'izao tanao e. Na hififaliana ary ve anaiky n'izao fomba fitafinao izao? Dia ahoana koa ny fomba fisainana elona amin'izao? Ka tsy mieritreritra ny inona dadatoa? Madio ny saiko. Eny e, tsy mandany izany a, madio ny sainao. Fa ny fijerin'ny olona tsy adio mihitsy amin'izao fomba fitafinao izao. Mba atin'io ihany sao dia hanenenana aloha e. Tsy azoko mihitsy kosa ny eritreritra ao izany dadatoa ka? Hanenenako ahoana? Izany e ka. Aza miezaky ny andresy lahatra ianao. Ny raso ane. Hitanao ty bombo mifono ty? Iny, hitanao? Maninona izy izao? Jereo tsara fa mifono tsara ty bombo ty a. Alatsako amin'ny tany izy ty dia iny. Hitanao fa ho raisiko indray. Ka hono a. Azoko hohanina ve ty bombo latsaka amin'ny fono ty nefa latsaka amin'ny tany? Azonao hohanina tsara mihitsy ka. Satria inona ny antony? Satria mbola mifono tsara dia tsy tratra mivovoka tamin'izy nazeranao teo. Azonao tsara mihitsy. Ny raso indray ary. Esoriko ny fonony dia alatsako indray. Zay. Ka ahoana? Mbola afaka hohanina ve izy ty amin'ny maha-bombo azy raha ho raisiko indray? Mbola mihaja tsara ve? Tsy azo hohanina intsony tompoko, satria efa niala ny fonony dia mora tratra ny loto. Eo ihany amin'ny maha-bombo azy fa tsy misy azany amin'ny maha-bombo azy intsony. Inona re ny antony nampisy vovoka azy e? Na inona koa no antony tsy azo hinanana azy intsony? Mba azonao hazavaina ve? Satria niala ny fonony dia tsy nisy azo intsony izy e. Mazava be ny izany e. Dia inona moa izany no mahasamihafa anao amin'ny bonbon io e? Loza marina. To tsy mahateny ianao e? Ianao ve mihevitra hoe tsy ianao ihany ny hamandrika ny tenanao sa... Faharoviana aloha dadatoa ny hiverina any an-tanàna e. Azavirinao aloha ny resaka e. Mananatra anao ary diary a. Aty amin'ny toeran'ny fakapanahy ianao. Tandremo fa manana fanahinany amin'ny hoavinao a. Endre dadatoa. Ay, reny izy mivady fa tonga. Andraso vetivety a. Ndao ary. Dadatoa marina. Tonga soa aloha e. Marina izany, tonga soa re dadatoa. Salama tsara daholo ve nareo roa e? Ao tsara mihitsy dadatoa. Na dia mandreraka ara ny asa dia salama foana ka. Efa ela nga ianao ny tonga? Amin'ny vao adiny iray angamizay ka. Namita an'ilay dosie amin'ny andraisan'ireo vahiny ireo ahy e. Nga efa ny sakafo? Efa milamina izany fa zabe eritreritra amin'izany ianao. Tsy aleo ve dadatoa mba manao vakansy kely aloha vao mody a? Nareo mantsy isa-taona vao mba miakatra tiako. Variana any ambanivohitra amin'ireo asa mandraharaha dia tsy hita mihitsy. Marina mihitsy aloha izany e. Fa aleo manokana fotoana vao manao an'izany vakansy izany ka. Mbola avory an'ireo staff any an-tanàna mantsy aho dia tsy maintsy mandeha maraina be raha mipitso e. Ilaosako vetivety aloha ianao fa nisy rano kely ny fiara dadatoa. Zako aloha hijery loka vetivety ke fa soa mahay ao a. Mangingina kely eo aloha nareo izany. Vetivety a. Eny ary e. Ankatony tsara kiotra ny fotra amin'ny mangatsika izy izany a. Sady moka koa ty mitady anao ny atoana. Eny akia. Manaroloatra kely vetivety ary fifaliana dia mbola lasa aloha izy mihoatra. Dry, osy ny hafahafana izy zany endrika eo izany e. Fa ilazainona koa ianao tiry dadatoa. Fa ahoana moa ianao ny tsy miteny ny ravavinao amin'iny sorta kely anaovany ato trano iny? Tsy azoko. Fa inona ny tianao tongavana? Izany ve dia tsy takatrao e. Sokafy tsara ny saina fifaliana. Ka manao akamatatra be loatra ianao dadatoa. Mieritreritra ve ianao fa tsy hanimba amin'ny maso ny vatinao reny fitafiny renina dia vatinao ary izy? Tsy ahatsikaritra n'izany koa ve diary ka mpisy zavatra hafa ao anatin'ny eritreriny?
ary mety hivadika hatrany fampitokoisanareo ato. Mba tsy napoziko indray ny fandaniany dadatoy izany a. Angany hevitra fa mandehandeha ho azy daholo zo zavatra rehetra izao e. Azao no izy ry fifaliana efa nampandrehanao aza izy. So mantsy efa mainitra ny vao hoe tahaka izay nafindra ny entana. Eny rehefa misaotra dadatoa. Aleo fa ifampiresaka tsara izay roa vavy alohan'ny atory. So marina ka hiteratoza ato trano ato ka ho lozany anjo a. Mba aiza mandamina resaka tsara ianao a. Izany hoe mila tolo sy manokatra tsara n'izay ny diary. Aleo rehefa ataoko izay ampilamina azy e. Zay aloha fa andeha hidio kely ay. Maika mba hitsotsatra kely fa mahatsiaro reraka mafy mihitsy azy zany. Indiana tokoa ary e. Maninona moa tsika raha tsy mifefebe fianina ohatran'izany ry fifaliana? Heverinao fa ratsy ve zany e? Aindriany ange kiny lehilahy e. Ka teneno ny vadindry e, inona ny hidirako amin'izany? Ka misy hidirandry mihitsy aky izany a. Any amindriany eny fitafy mila amboariny e. Mila mitandrina tsika. Ary fantary tsara fa mpiravavy ange tsika e. Ka tsy zavatra toy izany ireny hanimba amin'ny fihavanana. Eny ary e, aleo fa tsy hanao soritra fotsiny azy izany. Misaotra kia. To afahafamoka an'iza ny fanazavanao izany e. Ka le izy anie zavatra mbola tsy hitanao e. Tsy nanazaranao ny diary taty koa. Izany hoe lasa fiainam-baovao azy le izy. Tena matahotra an'izany zavatra lazainao izany ary njato a. Marina e. Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny diary aloha dia ny fandefanaingana ny zanaka Ravao ary mampiverina ny diary eto aminao. Azonao ve izany? Aleo mihitsy ary aloha andeha ao any amin'ny Ravao raha izako a. Tena manazy zavatra hafahafa mihitsy a. Oviana koa diary ny tian'ireny sorita fo kely ireny. Izay aloha fa mbola maika monjy ny asa aman-draharaha e. Mazotoa ianao? Eny andre e. Fa mba hapetrako aminao daholo aloha ny raharaha sy ny biby fiompy rehetra ato e. Dia misaotra betsaka anao ry njato a. Endrika tsara Ndriko ke dia be filazy eo. fitako anaramaso indray ny mponina ty andreo voatra mahita ny voninkazo kely avy any ambanivohitra ohatr'izao. Aza manany ihany eo moa kia. Fa andao aloha tonga dia hanomboka amin'izay ataontsika e. Tsy hoe izy rehetra fa ny sasatsasany ihany. Marina kia izany a. Ato-dakozia aloha ny ataontsika voalohany sady miresaka ihany. Izao akiny dia atao a. Za mofiovy a dia indry manao ny haricot vert io. Avy eo isika mianatra ireto karazana fitaovana samy hafa reto. Efa haiko tsara kia reto a. Fa ahoana kiry diary. Eto ny resaka ndry e. Fotoana anie izao e. Ndria kia hatramin'izay nandeha nandry taty a. Ny niovy izany a. Ny fitafy, ny endrika, ny volo, ny vatana. Tena mahafinaritra e. Tsy ohatran'ilay matin-draharaha tany ambanivohitra ireny. Ka samy hafa kosa ny akiny ety e. Dia ndry io izany mbola hiverany ambanivohitra sa hijanona aty. Eo indrindra akiny mahalasa ny eritreritro. Tsy azoko. Mahalasa ny eritreritro ndry ahoana. Amin'ny lafiny iray aky toa tamana aty andrenivohitra. Mahafinaritra any miaina sy mipetraka aty. Amin'ny ankilandray toa malahelo any eny ary tsy mahafono fananako sy ny tanjoko izay tiako hotratrarina any ambanivohitra. Raha mipetraka aty anefa tsy ohato amin'izy roa mihitsy. Tia aleo tena e. Tsy moramora koa nefa izany. Raha fitadiavam-bola aloha aty no mety kokoa noho ny any ambanivohitra e. Nefa anaiky an'izany ve ne?
anaiko koa ve izy mivady? Safidy manadaraka izy any Andry izany. Iny akiny ataoko mba torohevitra ky fa tena sahirana mihitsy ny saiko. Sarotra be izy izany tsy te hanan-doza. Tsy te hanandoza ahoana? Raha norevitra Andry mety misy zavatra ifandoisa ao ka mety hanahirana. Mety ho tezitra amiko Ndry e. Oka ihany kizy oka izay fanapa-kevitra mety amindry ihany io. Marina ihany aloha izany e. Aleoko mitandrina fahasarobitany ny fihavanana e. Ndry ihany no tokony hahalala izay mahasoa Andry. Ndry moa izany izao mbola resaka amin'izy roa hariva amin'ny zavatra rehetra e. Ie, amin'io koa niny andaminana ny karama sy ireo tsara ho fantatra e. Izy roa ireo indray aloha mora anaovan-javatra e. Zany ve? Ie. Ka mety amindry ve aloha misosokevitra mikasika ny karamandry sy ny fotoana hodindry? Izany hoe noho ny fihavanana moa izy telo mihoatra dia ekeko izany ary tena ny fo madio mihitsy fa tsy hoe misy fiatsaram-belatsia. Tena kanto anie ty zinaty izany mangala-pijery aty amiko foana izy nazara toatra midobodoboka be izany ny foko. Fa ahoana koa ary izany fofonaiko izany toa mitady ho sepitra izany mijery anina elina loza marina vadin'olona toa mampidobodoboka ny foko. Fa ahoana kely Gina, mbola misy zavatra tiandry ho fantatra ve toa variana be izany ho Andry e? Ny tiako anontaniana fotsiny aloha dia hoe maninona moa raha mba mijanona kely aty diary mandritra ny volana eo dia sady mba hanazatrana kely amin'ny zavatra tokony ataoko e. Dia izay izy vao motsy sa ahoana izy nareo? Ilay koa mantsy izy amin'ny fanoroana ireo lalana samy hafa rehetra eto an-tanàna e. Nareo roa mantsy samy asa daholo dia tsy mahavita an'izany mihitsy. Nefa azoko antoka fa tsy maintsy misy iraka ataoko any ivelany ihany amin'ny zavatra rehetra izay mety ilaina atao trano. Tsy maninona re izany e. Alefa hidina any ambanivohitra na zavan'izay amin'iny e. Tsy mety mantsy raha resaka telefonina fa manjary tsy mifanajy. Eny ary fa misaotra betsaka tompoko. Izay ihany no tiako anontaniana farany ka. Dia karakara tsara kizy ry diary atoreo amin'ny atsipiriany ny zavatra rehetra e. Amin'izay mba tsy sahirana izy rehefa hiasa irery. Eny aky aleo fa ataonay izay mety e. Mazotoa ary nareo e. Tena tsy hitako mihitsy ny ilay savony nafara amin'ny fifaliana e. Efa voatetiko daholo mivarotra rehetra fa tsy nahita mihitsy Ilay izy koa moa tena zavatra sarotra tadiavina mihitsy ka. Ny telefonina andra teo tsy mandeha mihitsy ilazana azy hoe tsy hitako ilay izy. Inona moa izany fa tsy aleo moa dia tsy handeha taksi be aho fa aleoko mandeha manitsy mandeha tongotra. Sady mafana be ny andro dia aleoko mandeha milama moto ka. Mba ody aloha indray aloha andro efa mba mahafolakasa tsara koa ny mpiara-miasa rehetra dia milamina tsara ilay asa sarotra rehetra aoko. Oay, aza akaiky mihitsy ny lalana iny tavavoaka aty amin'ity lalana sahady aleo izany tonga dia mividy loaka rehefa aty ihany e. Je, ary tsy diavy hoe mividy zavatra io. Sofa nandeha miadana dia tazako tsara. Tadidiko na dia efa elaela azy izay ny tsy niona. Aleoloha klaksonena kely. Fizakoty mitondra fiara amin'ny klaksoniny ity. Sa tsy zaza ny antsony izany fa ty olona mpivaroka ity. Za koa tena variana amin'ny zavatra tsy misy dikany ka. Aleo idinako iny dia atsoko fa toa tsy fantany mihitsy anie za zany e. Mademoiselle, mademoiselle, tsaronao ve za sa... Oay, monsieur le PDG ve? Manaja anao tompoko. Andao aloha rehefa voavidy ary ny laokanao e. Nefa alao ampianaroko lao amin'ity saosisy fumé ity. Zany, misaotra betsaka tompoko. Tsisy fisaorana fa andao amin'izay ary. Tsy aleo ve mba mandeha mitsangatsangana kely vetivety aloha vao mody indry? Tsy manina mihitsy ka. Fa avaiza aloha ianao ity? Ndraso aloha ne hitanao ve ty savony ity? Eo amin'ny taratasy io e. Nitady anio ny nandrahana anahy dia tsy nahita mihitsy aho e. Mety hitanao ve? Ay ve, fizany milana io. Zavatra tena sarotra tedavina mihitsy anie io e. Ndraso. Sokafy aloha anatin'io boîte à gants io. Oay, ty mihitsy. Fa taizany nahitanao azy? Tamin'izaho tany amin'ny Marseille farany teo nitondrako azy. Fangary eny dia misy aty izany e. Zao ry diary tonga dia mitondra anankiroa eo anao. Merci. Dry. Tonjany ianao? Misy mangava fiara? Tsy izany ka. Misy zavatra mba tiako resahana aminao. Izany hoe efa ela ihany any sakiresaka an'ilay izy fa tena zao ho tapa-kevitra. Mikasika an'inona izay? Momba ny fiainana mitokana re. Izany hoe
Zaho hoe mila namana eo amin'ny fiainaka efa mba nandinika ny safidy ka dia nity efa tany aminao zany. Tsy azoko fa mihodina loatra ka. Diary Ahoana? azo omenao tsiny raha ohatra mboraka amin'ny fitiavako aminao. Manaitra aza ny zavatra lazainao azany. Fitiavana manao ahoana ty lazainao amiko ty e? Fitiavan'olon-droa ery diary tianao ary vonina hampakatra anao vady. Sarotra izany zavatra angatahanao izany. Tena sarotra. Tsy aloloha mba handinika kely raha mety aminao. Tsy maninona izany ka. Fa hono firy taona moa ianao ty? Fa tsy maintsy ilaina ve izany? Tsy aleo amin'izao. Za koa ne tsy anontany taonanao e. Eny ary tsy fankalala eny foana ve sika. Fa ny angatahako aminao fotsiny dia hoe aza atao ela mivaly teninao raha mba mety Eny ary nefa za aloha tsy hanome toky anao amin'izay eritreretinao Tsy aiza avadiky ny ampitsao. Sady izao anie misy hoe le PDG Zany tsy tianao mipetraka fa ny ambanivohitra Nakapanampy ilay rahavaviko izay dia nanazatra an'ilay rahavaviko izay fotsiny dia hiverina any amin'ny neninay. Dia mety tsy hifankahita intsony sika. Fa maninona nefa raha mba mitady hevitra hijanonana dia mifankahita foana tsika e. Aleo aloha andeha hody fa so manahirana ny ao an-trano izany Ndao ara tieriko ianao e. Tsy mety ka. Aleo andeha tongotra fa efa mahazatra azy izany. Tsy azoko atao mihitsy satria mety anahirana raha sendra misy mahita. Zaho ary tia frein taxi anao. Oay, reto koa ve dia frein taxi daholo? Tsy maninona izany ry diary Zany eny nahataraiky anao ty eto e. Misaotra betsaka ary. Tsisy fisaorany e. Zay fa veloma monsieur le PDG. Manatena zay Tato azy zakindry izy diary dia ohatrany lasalasa saina izany Fa ndry io ve maharary Tsy hoe maharary aky fa ohatra ny azoko amin'izao fihetsika indrizao ny erikala fa mitady hifono fitiavan-dry mety ho izay nefa mety taitra fotsiny fa mbola tsy mifono. Tato azy zakindry izy diary dia ohatrany lasalasa saina izany Fa ndry io ve maharary Tsy hoe maharary aky fa ohatra ny azoko amin'izao fihetsika indrizao ny erikala fa mitady hifono fitiavan-dry aoka hitantrina fa vao 12 taona ny endry io zavatra mbola tsisy aky izany nefa rehefa tonga ve moa ny anjara isy asaka an'izany Kizaro hoy izany tovolahy nanokatra amin'ny fony zato voromailala ny ambanivohitra Mbola ho hitandry ihany aky nefa aoka zava-tsara aloha fa tsy mbola nanaiky hatreto Andry ihany fa tsy maintsy mody rehefa morama tsara rahandry. Ka aza manandrakandrina raha tsy tia hita loza So mantsika tsy ho tafody any an-tanàna any. Eny aky fa eo aloha fotoana asandry fa andeha karakara voninkazo any an-jaridaina any Ndao ary Manao ahoana ramose? Zina, ahoana ny asanao ao mandeha tsara? Fa ahoana no tazominao mafy ny tanako tompoko? Zina, omeny atsiny ve raha ohatra ka tianao Ramose, tsy mety anie izao ataonao izao manambady ne ianao Sao dia tsy fantatra ao ary izany. Aza atao betsaka ny teninao Zina. Vao nahitanao tonga anie za tonga dia babinao tanteraka ny foka Ianao ny tena fifaliako ry Zina. Eny fa na dia hiditra hatramin'ny fanambadiana aza. Ka sarotra be izany zavatra lazainao izany. Nefa ahoana ry Zina? na ho tianao aza tsy hanahirina amin'ny fijeriny atao trano ve izany? Ka mbola fitiavana fenina lenony atsika nefa kosa ho avy ny fotoana ikambanantsika amin'ny tokantrano anankiray Eny ary na dia vao izao aza dia eny koa ny hafanana fitiavako anao. Tianao koa ary na ela. Misaotra ry Zina. Izay aloha fa ho an'ny efitrano koa iny taminy diary. Finina koa ty mitanondroko ty. Fa nga marary ndry Lasa farina kely fotsiny aky izaho teo ohatran'ny tsy ampy torimaso mantsy. Ka sao dia entina any amin'ny dokotera aloha ndry Okaka izao fa tsy maninona. Andeha ho any an-dakozia aloha Efa fotoana tokony hikarakarana sakafo koa mantsy izao. Ndao ary Onana elona tsy maika nga ianao io Tsy miasa ny tolakandro ka. Fa ahoana? Misy dia le atsika nga sa? Izany fa misy resaka kely mba ataoko aminao ty.
ay ve alefaso ary ono a Mm, hitanao ve ny zava-misy amin'izy roa vavy tsy azoko zava-misy ahoana aza hito ka fantatry fifaliana no manay sina marina tsy izay ny zavatra resahany eto dia inona no valiko raha sanatria dry fino ty mahavariananao tampoka teo izany hoe mbola tsy nanazava-kory fa nga misy mahamahana anao ka misy zavatra fantatrao tiako ambara nga mahagaga fotsiny ty hoe misy fetsika tsy mety amiko loatra hoa ataon'izy roa vavy atao trano ato e fa maninona koa nefa raha tonga dia tsorona fa tsy hodikodiny ohatran'io e tsy azoko finona koa zao mahampikizitina anao toy io ka sao misy zavatra fantatrao ary fa hafenonao amiko e inona koa na fieniko aminao ao e aza vao aloha ilay fetsika hitanao to varim-bariana hafahafa izany hoa izy roa na eo amin'ny fanaovana raharaha aza dia misy tsy vitany nefa hatramin'izay amin'ny firy izy roa dia efa makay sao dia mba milalao fitiavana ny ivelany ihany ary ireo e ay ve nanao zavatra resaka tsy misy dikany e inona koa ireny fantatr'ireo amin'izany fitiavana izany a raha raha zao ny eo andohan'ireo raharaha amin'izao fotoana izao ny herina elona ka mandeha alobe ny fitiavan'ny tanora e vao misy zavatra manaitra kely azy fotsiny dia eo tonga dia taraika eo dia mety ho izay ve ianao no mahavariana azy tsy salasalana aloha fa tena izay mihitsy ka raha ataoko ary hoe zina fotsiny ataon'ny tovolahy ahoana koa raha matotiana io ty mpiasan'olona indrindra hoe avy any ambanivohitra ahoana moa filazan'ny olona azy hoe solafa mosa labonina ka raha tsy olona vendrana be izy ka mpanampy eo an-trano nitoriana fitiavana aza manao an'izany ianao a fa raha sendra olona dala siketrina dia mety hanolotra ny fitiavana azy sao mety ho gardiana jardinier no hitory fitiavana azy raha mpiasa birao kosa aloha mety tsy ho tia azy mihitsy e mpiasa birao adala sy tsy misy saina nga loza marina finony izany lazay ny fifaliana izany marina tsy mahafantatra ny zavatra izy fa mody fanina fotsiny izao nandeha ataorina elona aleo mijery raha matoa lehibe hanampy antsika atao trano ato izany hoe atao manampy any gymnase sao hidiran-doza atsika ny fitezana azy aterina hodikody ary ka to manahy zavatra hafa mihitsy aho mantsiny ohatra ny hafahafana izany zavatra ino ny sofiko izany e sa inona no mahatonga azy hiteny an'izany tohatra mivariana matetika foana ho ianao ry na elona tsy azoko mihitsy ka ty zavatra lazainao ty manahirana ny saiko no mandinika azoko ka inona manahirana anao amin'izany e izany ve dia tsy takatrao mba alefaso lavitra reo isain'io fa lehilahy enao e dia ahoana ary izany e roviana no hitady an'izany olon-dehibe izany arak'izay azo atao ka dia ny mbola tsy mahay ireny trano a nefa mialohan'izany ianao ve aloha iny fa raha misy an'izany raha matoa hanampy any zina izany ato mety voaro amin'izany zavatra eritreretinao izany ve izy anaraka azy amin'izay alehany ve io raha matoa eritreretinao io ka tsy maintsy mametraka fepetra re raha tiantsika tsy hisy loza hitranga ka tsy tokony hitady ankizy oatra ny zina antsonany isika raha izany hitanao ihany ny fankapanahy andreny vohatra ka ilaintsika ny ankizy toa azy mila mahay mananatra azy fotsiny tsika dia izay nefa tsy maintsy manao aro avokoa mba tsy ho may ny alana ambolena eny rery aleo fao tanterahana ny teninao izay indrindra ka nanaona ny programanareo tao e andeha hody ihany anga ianao sa ahoana fina mahatonga anao anontany an'izany izany mba efa te andre amin'ny valy teninao e sa efa ahodiko ianao dia tsy mivaky lohan'ny resaka ny fanaovantsika akory aza malaka mitsara toy izany loha ianao e efa fotoana maliko ny resaka ao mihitsy androany saingy misy zavatra mbola mampisalasala azy izany fa inona ny olona naridiary a lazao fa vonona hamaly anao e zao ary Mihainanao raha naiky anao a movy anaky ny anambadiako iny e faharoa raha hitsanina ty a iza no hikarakara azy any ambanivohitra any reto le petrahako reto koa ve anaiky an'izany tsy mba hoe niaraka telo na roa taona vao anambady fa tsy misy roa volana akory ahoana koa ny anaporifoky fa tena nakavady amarina ianao ka hanao mariazy amiko farany tsy mety amiko mihitsy izany hoe izavatra hafa izany alohan'ny fanambadiana karazany noenjana ny andresy lahatra nyity voromay lala kely ity izany tsy maintsy atao matsiro tsara izany ny jony mba azona azy rehefa avy eo tsy ho hita eo ihany ve ny toy eny e fina koa ty mahalasa sainanao tamika teo e sa mitady eritreritra azy sady toy izy na enao ny resaka nataoko teo tsy hoe izany ka mieritreritra hoe ahoana maninona mora tonga dia apetrako any amin'ny tranoko mitokana ianao e
na tonga dia soratako aminao mihitsy le trano mba hahafantaranao fa tena hakavady anao sa tsy mety aminao zany nefa mba mila ny vary teninao fotsiny aloha e. Ka matony izy izany tena izany rehetra izany monsieur le PDG dia efa manaiky ahy fa tsy maintsy mametraka ny ahako fa sao dia mitaka ianao. Zany ve misaotra anao akiry diary fa mba misy fiangavikanao ty raha mety. Tsy maninona alefa soare. Rehefa voasoratra aminao ny trano ka eo am-piomanana ny anaovana raharaha sika dia aleo mba ho hitako aloha hoe afaka miteraka soamatsara ianao. Tsy miteraka moa ianao dia anao ny trano ary fampitsodrano tsika. Miteraka soamatsara ianao dia miroso amin'ny mary azy sika. Tsy olana re zany mino kosa fa matotra tsara ianao Aza matahotra ianao fa ataoko farany zaingana daholo izany zavatra rehetra izany e. Eny ary manaiky fa manina no entinao aty sao dia manahira zao raha misy mahita atsika indrindra fa ny vadinao. Misy resaka hafa tsy maintsy olazaika anao dia izay no antony hitondrako anao aty. Tonga dia aza vao fa tsy tokony handalo fotoana be atsiny isika hainao ihany fa etsenao no andehanako aty. Aza taitaitra aloha ianao manenjy sy asa be ny vadiko dia tsy tonga ao an-trano izy raha tsy hariva be. Zary mbola etsena azy ihany. Ka hijiaro ka tsy eritreritra ve izy hoe nakaiza sady tsy mety amiko koa ny ena hely ty ataontsika miafiny ty foana manina raha tonga dia manapa-kevitra ianao akavady dia misaraka amin'ny vadinao sao foana koa ve dia mba mety aleo aloha andeha amin'izao fa tsy ho elana izany mandrasa moa kinaro no andehanantsika aty zao akia hainao ihany fa tsy mba niteraka izay sy fifaliana efa ho ifataona izay tsy haiko izay mety zavatra nataon'ny fifaliana tany izany efa mba mila taranaka tsy te hialamina nefa raha tsy mahita izay vadiko afaka nomey taranaka dia mila pirofo amiko ianao hoe toejasa vao hanambady ahy ianao. Izay mihitsy ka azonao tsara ny tiako atongavana ka ahoana mety aminao ve? Mety saingy mila pirofo aminao koa fa tsy hanary ahy ianao sao mantsika mitoejasa dia miala moramora ianao avy eo. Inona raha pirofo teny ilainao miala tsiny aloha fa tsy hoe lohambola raha miteny amin'izao zavatra izao alefaso fa tsy maninona miainao anao zao ary anokafiko antiany amin'ny banky dia vidan'ny trano ihany koa sao mantsika ho arianao mora dia tsy misy amelomako ny zanantsika avy eo. Tsy olana re izany raha pitsy ihany dia ataoko izany rehetra izany. Eny ary ahoana ty mampiantso maika be tsy misy anaovana raha ty misy marary anga azako zitina moa tena misy vaomaika mihitsy ka mbarao fa zasiana safary betsaka fa maika ka nilaza tamiko aniny ankizany andrenivohitra fa tsy ody aty o ny diary fa hijery asa tao any zany tsy asa ao amin'ny zareo nefa fa ny velany dia inona moa manaitra anao amin'izany izay ny safidiny ka ahoana moramorainao mihitsy anie izy zany tsy fantatrao anga fa vao 12 taona anie diary inona koa no asa ataony amin'izany tsy mbola ampitaona akory ahoana hoe ianao fomba hidirany amin'izany ka sa anao taratasy sandoka nefa nilaza izy fa nisy orinasa nandray azy za ve tsy misy fandrika aminao tena enjana marina aloha izany impossible 12 taona ny asany amin'ny orinasa azonao tsara mihitsy kinona ny atao tsy aleo hoe miara-miakatra antsika dia alaina any izy tena hevitra tsara izany nefa tsy mety raha androandry aleo afaka 5 andro vao mandeha mbola mandamina ny asany adambary amantsy izao mandra-patonga an'izay dia alaminy tsara koa ny programanao tena marina tokoa izany sady soa dia elaela koa vao tonga mbola tsy hay mantsy izay zava-misy any miresamy nyjara tiany ianao amin'ilay kasoka moto any aminy any iny mantsy mety aminao tsy mety mantsy raha taksi borosana andeana antsika any fa manataraiky atsika ka hoana ihany ty programanao ty zara nefa namorona programa mihitsy mba hitsanonako zao efa ndray 3 volana zao nikipiko nefa mbola tsy hitako azy zavatra ataonao sao dia mba tsy rariny tso zao tsy matoky avy ianao tsy efa eo-piratana ve ireo zavatra nolazainao reo tsy lafiko izany fa ny zavatra tokony ho fantatro ao dia izao hitanao tsara angamba fa efa kely sisa dia ho hita nikipiko tsy efa zao ve ny zavatra andrasana ho amiko
Ie, marina mihitsy aloha zany e. Fa zao a, miverina eo raha hariva dia miresaka tsara tsika mandamina ny raharaha. Endray ary miandry ianao eto a. Ok ary. Fa misy inona miantso ao aty an-dakozia ianao e? Tsy fantatrao fa matory eo anie fifaliana e. Tsy tokony hiresaka mangina mihitsy sika. Za rehefa naona izay tsy araikitra an'ilay ramatoa izato fa manelingelina antsika fotsiny. Sao no izy na ela nandika ny fepetra rehetra ny fanarahana ianao. Tsy azoko. Nandika ny fepetra rehetra ahoana? Nilaza ianao fa hanokatra kaonty any amin'ny banky, nefa nijery tany a vola rehetra nanokafako kaonty ihany ny any. Niteny koa ianao fa hividy trano ho ahy. Hay tranon'olona mitondranao ahy. Sady amin'io efa misy olona mipetraka. Tena fitahanao ahy. Zany efa hainao tsara fa efa ho hitany kiko. Maninona ianao manana toetrana ratsy ohatr'izany e? Ay ve, ne veriko fa ilaza iny ny tianao. Toa tsy misy dikany aminao mihitsy ny zandry na elle. Zao are, aleo fandaminana ny alantsika ato ah. Afaka 2 andro dia ahitany marina ianao. Endray ary, miandry ianao ah. Mandreraka mihitsy mandamina ny programa aminao ty a. Ka tsy mandry ny 5 andronao aho fa tsy mitombina ny saiko e. Zao mba efa tiandreny vohatra ko. Zao no moto tsy voasolo menaka nefa sika nandeha lavitra. Andraso amin'ny hotely misy soratra hoe fiandro io aloha fa andamina mikasika an'ity moto ty ka. Indray ary ko. Sady tonga dia sakafo ato fa ohatran'ny be mihitsy. Mety mihitsy izay. Aleo ny entana hitako manaraka azy sao dia sahirana eo anao. Izay fa lasa vetivety ah. Dia aiza elany ary e. Eny re. Fa ahoana koa reny client hafahafa reny mandreraka tsy. Zao ve na matsita ihany naona fotsiny taty. Aleo mihitsy aloha sakafo ato dia hita eo izay atao e. Sao fa mba misy hotely tsara toy izao aty. Mba mihaja koa zany hotely zany a. Afaka mba mipetraka eto akaikinao ve za madama azafady? Tsy maninona ka. Sady tsy toratsima. Fa Boribory tokoa ny tany a. Anio ianao vao tsy afaka eto intsony. ha, fa mitady anao iny. Tsy fantatrao nga ny toerana misy azy sy ny toerana misy atsika amin'izao. Ay ve, mora amiko aniny mamatotra anao eto e. Tena lehilahy tsy valahary mihitsy ianao. Vitanao ny nandositra sy naka ny fananako rehetra rehefa hitanao fa nitoejaza a. Sao heverinao fanaripako ary ka hanarino ny toetra ratsinao dia hiala moramora ianao avy eo. Tsy maintsy miala moramora eto fa raha tsy izany no zava-doza ny hitranga eto. Fantatro tsara mantsy mitoetra n'ity rindry ity a. Mitady ala moramora nga izy zany. Heverinao fa tsy fantatro moa ny toetra ratsinao sy nevim-petsinao ilay tsy mataotody ity. Ary aleo mitsoka malaky aloha ka. Velomy ianao dia amin'ny manaraka andray mihaona e. Tena tsy afaka ny ala tato aho marina. Tafabetsaka ilay tsy manjary iny. Tena tsitsy nalehan'ilay PDG tsy manjary iny marina. Lozy zany raha toetran'izay olona. Ny zava-doza koa dia ity trano lazainy fanomeny ahy. Hay trano ndramana fotsiny amin'ny tahana ahy. Ary inona kiny ataondry mitokana rehereto a? Ny sakafo rehefa masaka. Toa mangana be any endrikindry izany e. Toa tsy miteny fa mivandravandra fotsiny. Tsy nampoiziko ekia, vao fitaka. Tsy azoko. Vao fitaka amin'inona? Dia iza ny namitaka? Azavao aloha e. Manjary manahirina kia, avy aloha amin'izao ihany ka. Efa voa aloha dia mangina e. Diary a. Zandriko any indri e. Inona ny olana fa vonany nampandria ahy? Ary ina ary izany ady-hevitra be ato amin'ny efitrano ry diary ato izany. Ndraso hoe. Finna nefa ny tsy hitarenany ry zavatra rehetra amiko e. Vonany hanoro hevitra sy hanavitra ndri ange za e. Ka tsy ho vitandry mihitsy ny amahan'ny olako e. Mavesatra ary tena tsy zaka. Raha fantatry ndri ary izany, vao maika ndri. Vao maika aninona? Karazany laza lozany ndry izany e. Zaho akia, vao fitaky Naël. Maninona tsara? Vao fandriky Naël hoana? Inona kino namandriany andry? Io jereo e. Io, tsapao.
Ordiary a toa be vokindry fa ahoana izao? Sao e, inona indray ny fahahoana amin'izao? Loza marina mafy, tena loza. Tena nahelona koa izany rain-janaka Diary. Aina nafina zavatra tamiko kela-pamadika io. Rasy fa hifankahitsika an'io. Zary Diary aza nanaovana resaka tsy manjary a. Indrindra vao fantatra tamin'izay nisy an'ry tany ka nivadiko ny tsy aizan-dry miay. Mbola tsy namitaka iny hatramin'izay ary tsy hamitaka noviana mihitsy. Mampalahelo akindry aho. Tratra ny saka manafy kokoa izany ndriko. Aleo aza avaiko amindry mazava tsara re. Ny fampatoriana dia izay. Azo indry ngamba ny toyany. Dia izao, kanjo mivadiany rehefa tonga ny ora farany. Mahatsiravina. Tena vehivavy menarana raha indry. Sao dia mba mivadin-dry aloha no tokony ho lazaina amin'izany e. Mahay manafina aloha izy e. Ndry koa ane karazan-dreny vadiko boribory reny ka iza no tsy... Mangina rery Diary a, maharikoriko. Finona nataonao ato amin'ny efitranonay ato ry Zina? Ndiana aloha ianao andeha fa mbola ao any mivadika. Sady Diary koa mbola tsy niantsena fa mbola ao. Ay ve, efa lasa kizy roa. Hoe andeha vidy lamban-jaza ho ny Diaryko. Maninona tsara hoe hividy lamban-jaza ahoana? Fanga tsy ho feno zazakely ihany eto aminareo ato ny farany e. Sady efa ela ny nangingina. Ity izao ny zanantsika dia ho avy koa ny eny Diary kely. Fa efa ela fa izany izy roa ny lasa aloha e. Ie, avy nisotro kafe tao an-dakozia tao dia nandeha siklopos ihany. Tsy aleo ve mba mitsotsotra kely eto ambonin'ny seza eto tsika telo mianaka e. Ao ary. Andriamanitra Oay, fa tsy... Madame Fifaliana marina. Mandiana aloha ky mba hangalao kely kafe any an-dakozia any zay roa. Ndrimindray mantsy izao ny labonna fa tsy Gina intsony. Sa Mirana eo ilay mpamitaka ity. Fa ahoana koa izao ry Naela? Ay, atambatra ho ato izany izay Zina. Tena tsy rariny mihitsy izao ataonao izao. Vitanao ny namitaka dia nitsonoanao indray Zina. finona daholo aloha reto ataonareo mianakavy reto e. Mahatsiravina daholo. Sao dia verina rehefa boaty ary ty tranoko ty. Tsy saina mianakavy. Zao a, efa reto amiko reto daholo ny saiky hangalana vola rehetra. Ireto alaiko reto daholo koa ny karapanondrinareo. Dia entiko daholo koa ny lakilean'ny trano sy ny taratasin'ny fiara ary ny taratasin'ny trano. Atao ve izay fahaizanareo. Veloma daholo fampiatsara velatsia. Miraisa trano eo. Misy mikitika amin'ny fananako eo nge raha tsy te-higatra e. Aleo aty ambadika aty ny lalako dia haka amin'ny fiara. Ka ahoana izy izao Naela? Lasa iny reny tantely. Anjarantsika indray izao. Nefa mialohan'ny resaka aloha ry kala-pamadika ity dia izao a. Io ny rain-janako. Ka ataovy izay safidinao. Rindra. Misy zavatra vafana izy anintsika ato izany. Asa mbola miditra aloha e. Ary izy izany mamoaka fiara amin'ny garasy izany. Tena fandisy tamintsika. Isika koa tena nisy taty ambadika ny trano tamin'ny lalana mahazatra dia tsy hitantsika koa. Enoy aloha re resaka e. sao dia efa mitapy alondry ity ry Diary a. Rain-janakindry ahoana? Mba niafina toanareo kory izay a. Marenina ianao ry Diary. Iza koa no... Aza manafina eo rehefa mba tsy ireo zanatsika. Izay olona mpiasa toy io ve ny anakalozana ny tena fitiavana madio e. Fa ahoana izao ataonareo izao raika izy? Oay, Ay, tena toetra mahatsiravina toy izao nataonareo atiry le tsy matahotra an'Andriamanitra reto a. Raha azoko tsara izany dia Fifaliana ilay nitondra fiara mivoaka teo. Tsy te hanatrika izao toetra tsy fampiseho masoandro izao izy. Zao no izy a. Lazao amiko ny marina fa raha tsy izany ataoko mitsitra eto nareo. Ahoana izao ataona izao ry Naela? Andeha ho aizy ny Fifaliana iny. Fa atao menahena fotsiny ianao e. Dia ahoana koa reto vehivavy anankiroa mitangazona aminao reto? Finona daholo nataon'ireo ao? Enjany ty marina. Tsy afaka ny teny mihitsy satria... Tsy misy elana mihitsy. Velao reo fandoana isika tady ny Fifaliana. Mbola ho hitantsika eo foana reo rehefa avy eo. Ndao rindra. Ndao ary. Fa lozena reto zavatra miseho eto an-trano ity ry lanitra.
aleo aloha afenina tsara ny endrika dia mandeha tongotra mandeha miasa fa tsy laitra ilay programa farany teo iny a. Sady tsy dia lavitra koa ny toeram-piasana e. Amin'izay mba manantanjatena koa raha mahita fiara fasakanina moa dia milamina izanyko. Fa maninona koa ary azy zany? Tohotry mitady ho fanina? Loza marina. Tena tsy voatazo fotsiny ty familiana ity. Inona ny tangorona ny olona rindra? Andohy mba jereny. Fiara nandona olona tonga dia mahatsitradrano mihitsy izy zany, na ny nandona na midonina. Tena loza marina. Rindra, avilo anao aty, aingana. Fa misy inona e? I fifaliana anie io mitondra fiara maty io e. Aingana ianao, jereo. Andriamanitra loza maty ny zanako. Vonjeo rere olona maty ny zanako e. Adray marina. Fa tsy raha tsy marainy zanaka rindra ve ty voatony ty? Zava-doza marina mafy. Oka mory diary e, avy alao iny antsiny e. Ary vaoa fa zafatotra ohatran'izao moa e. Finakita ataondry tiry diary a. Tsy maintsy fitaiko fa izay ny sitrapoko e. Rehefa voafitaka dia tsy maintsy aringako nareo. Iza koa ny ady rereto amin'ity fiainana ity. Samy mpamitaka daholo sika izao e. Loza, maty a. Loza maro. Zay, ary aleo hitsoaka amin'izay. Ana tanàna vao mijanona. Any ianao amelany zazato akiboko ity rehefa tsy hitako ihany ilay monsieur le PDG iny. Tonga dia any amin'ny taxi borosy azy sao dia sao. Andraso savaina amin'ny paosin'ny telena L ity. Ireo eny fa misy vola. Ampy tsara reto. Ary aloha mihazakazaka mafy fa sao dia misy mahatratra eto. Oay, tena lasa niosin-drabe ny godina marina. Aleo mipitery dia manaraka sisiny havanana dia manitsy amin'ny elakelan-trano. Tsy maintsy ho bega e. Nefa tsy ahoako e. Izay vokany ihany dia vokan-drangaha. Oay marina, tena tsy hitako le... Tena tsy misy hevitra tsono ny dokotera rindra. Maty daholo izy mianaka. Aionka io Ratsimino talehan'ny orinasany sany fifaliana. Tonga teo daholo ny mpiasa rehetra nandamina sy nijery ny razana. Dia inona zany natao amin'izao e? Fifaliana zany no entina mody aloha e. Tsy ho alain'ny havana eo ve ny fatin'ny monsieur le PDG. Oay marina. Ary izy marary mafetin'ny infirmiera mandeha mafy amin'ny sary eo iny. Ny raso hijerena fa andalo eto amintsika izy zany. Andriamanitra toy... Oay marina. Rindra, lozy ty marina mafy. Ny enjera mafy rindra dia voatatiny seza ny ato ny teny voadrabe ny orony sy ny sofina. Zava-doza marina. Tonga dia maty. Andriamanitra, fa hoana koa ary ty zava-misy ty e. Fitiavana daholo mantsy zao mivokatra izao a. Lasa fitiavana miosin-drà. Ny raso fa misy miantso zany. Allô, maheno tompoko. Isa azafady e. Inspecteur Terry tompoko. Miaratsy fa nisy antso maika tonga tany amin'ny komisaria fa misy von'olona matsiravo natao amin'ny mesiana L. Nahita telefônina izay dia nijereny hoe iza ny mety akaikin'ilay olona maty. Dia hitanay tato ny anaranao hoe dada Tonjato sa... Eny tompoko, za mihitsy no izy. Fa aza vao tsara hoe sefo... Tsara no makaty mihitsy ianao fa mila anao mihitsy izay e. Aiza ianao azafady? Aty amin'ny hopitaly fanavotana tompoko. Finina marina ny zava-misy sefo a. Manodidina ny antso anay e. Ary nandray andraikitra avy hatrany izay. Nakaty ka nahita olona roa vao tratotratoko ny antso mifatotra no hitanay. Ary raha mandrika matsiravina. Araka ny filazany manodidina dia nitsoaka ny olona namonandro zareo. Izany tovovavy antsoina hoe Diary izany no nahavandoza. Ka io tovovavy eo ane sefo nisy nanatitra taty amin'ny hopitaly e. Raha azoko tsara zany dia voatona ny fiara dia maty koa araka mivaovaovao eo. Ny reniny koa anie vao maty vao eo sefo ny anjera tato nahita azy nentina tamin'ny sary eo e. Satria na voatona ny PDG tamin'ny fiara koa ny zanany vavy ray. Aleo mandeha aty mihitsy aloha ianao dia alamitsika izany e. Raha azoko tsara mantsy dia resaka fitiavana no antony fifamonoana mahatonga raha mandrika be toy izao. Ary dia nefara tamin'ny fahafatesan'ny olona 5 andro. Eny sefo a, aleo fa ho avy azy zao dia zao e.
tenina zavatozy dia zavatra mitrango ity marina mafy. Mbola tsy nahita an'izao mihitsy hatramin'izay ny ainako. dia ny faranatreo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fitiavana ny rosin-drà, fitiavana ny rosin-drà. Nanja mandresy Priskara Toijanahary, Ferdinand Rasolamanana, Radimy Elteretreny, Maoly Arsofans, Bertrand Ratov ary Narindra Ratrema. Nanoratra ny tantara Nanja mandresy. Akaikiko, mamiko, kanto.